lalam-pirenena voalohany tsy azo idivirana ny fampiakarana ny sarandalana. Vidiny simetra ao Diego 3 alina ariary teo aloha 5 alina ariary amin'izao fotoana izao. Timo amin'ny fokotany akaty fotsy ny amafy vonina ny hiatrika ny hoavy. Alarobia 7 oktobra taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompo kilasy sy tompo vavy no iarabaka aminao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka narahitsika atao anatin'ny lohateny-baovao teo dia tsy azo idivirana intsony ny fampiakarana ny sarandalana ho an'ny zotra mampiasa ny lalam-pirenena voalohany iny, ny fiakaran'ny vidin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara sy ny faratsy ny lalana no antony mahatonga izany ny fampiakarana izany raha araka ny angom-baovao nataony namana mpanao gazety Onjalalana Rany Avomanana teo amin'ny sary sy rindratsary ny Tahirinena. Efa tamin'ny taona 2024 nisy fampiakarana sarandalana farany ho an'ny zotra mampiasa ny lalam-pirenena voalohany. Ny fiakaran'ny vidim-pianana sy ny fitsinjovana ireo mpandrara sy mpamily mampiasa iny lalam-pirenena iny no anisany antony ampiakarana ny sarandalana. Maro amin'ny mpamily manko no nisedra olana nandritra ny fihibohana ary misy amin'izy ireo mbola tsy tavavoaka ao anatin'izany amin'izao. Ny marimaritra iraisany mba tsy hahafaty antoka ny mpandrara sy ny mpamily ary ny mpandeha no nijerena tao alohan'ny fanapahan-kevitra hampiakatra sarandalana. Antony tsy maintsy ampiakarana ny sarandalana ihany koa ny faratsy ny lalana amin'izao izay mampikaikaika ny mpamily sy ny efa averiko foana fa ny mpitatitra ireo mpandrara ireo dia araka ny teniko foana hoe mpandrara izy ireo miezaka manatsara n'le kalitao sy ny sisa fa miezaka ihany koa mijery mba isin'ny hoe marimaritra iraisana sy mba isin'ny hoe karazana tamberimidy zay tsy maintsy iainan'izy ireo satria amin'izao fotoana izao iarahantsika malala fa misedra olana tanteraka ny eo amin'ny sehampitaterana ny amin'izay resaka hoe sarandalana izay. Ny antony efa tamin'ny 2024 nisy an'izany hoe fiakarana sarandalana zany farany nefa ny fa efa mividitsika amin'izao fotoana izao dia tena iaraha malala tokoa fa efa miakatra zay tsy izy indrindra eo amin'ireo hoe fitaovana kojakojana fiarakodia zany dia tena manahirana tokoa. Fa ankoatra faratsy lalana izay anisany mampitany amin'ny mpamily ihany koa ny fahalafotsan'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara. Mahatsiaro maty antoka izy ireo amin'ny fanamboarana fiara ka izay no antony ampiakaran'izy ireo ny sarandalana. Maromaro no teneniko anareo ny antony ampiakarana ny lebre. Gambotsika nandinga tsara fa atao anatin'ny amiana ara-pahasalamana namoaka didy mifanjakana hoe ahena ny isan'ny olona. Rehefa manena ny isan'ny olona izahay dia faty antoka ao anay satria nao na fire tsy miova ny plasy ahena. Ray izay anankiray. Ny faharoa ny antony ampiakarana ny lebre tsy misy tamin'ireo fanjakana foibe na ministera ny fitaterana raha mpiahan'ny fitaterana io mba niady tamin'ny fanjakana anara-maso ny vidina piesy ataonao karana zay piesy misy ny ratsy zany lalana simba mangony fotsiny dia tsy maleo sara n'le vidina. Etsy an-daniny anefa mitaraina amin'ny tsy fahazakan'ny fiakaran'ny sarandalana ny mpandeha efa mafy izy ireo ny fiainana amin'izao ary maro amin'ny olom-pirenena mety tsy ahazaka izany fiakaran'ny sarandalana izany. Mbola tsy tokony hiakatra satria izy nge raha mahita hoe mbola enjana be zao le fiainana miakatra daholo ny zavatra rehetra miakatra amin'ny frais manay majinika aloha tsy zaka le izy mavesatra. Sany frais amin'izao raha fa tsy zaka ny vahoaka tena minainaina be amin'izao tsisy fidiram-bola tsisy ninina raha tena ny mpandeha tsy tokony ampiakarana ny frais fa tsy zaka n'le vahoaka. Le frais no fa ohatra ny fahenjana loatra. Raha ny fanirina mpandeha zany dia tsy tokony ampiakarana ny frais. Vinaina ho 5,000 ariary ny fampiakarana tao amin'ny sarandalana ary efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny mpamily sy ny mpandeha talohan'izao fanapahan-kevitra hampiakatra sarandalana izao. Efa ho iray volana teo ihany koa moa izay rehefa nisy fampahafantarana ho an'ireo mpandeha mahakasika izao fampiakarana sarandalana izao ihany. Izay vavony sosialy izay hatrany tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny simenitra any amin'ny faritra Diego iny amin'izao fotoana izao. Mitaraina ireo mpanjifa satria dia maro tokoa ny voka-dratsy ateraka izany. Njava-Andriamahefa, Manora Andriamalala ary Mateo Prince. Mampitaraina ny mponina any amin'ny faritra avaratro ny Nosy ankehitriny ny vidanga ny vidin'ny simenitra. Efa manaikitra hatrany amin'ny 5,000 ariary ny kitapo simenitra iray.
nambarany mpivarotra iray fa orinasa iray ihany no mahazo mivarotra simenitra ny Digo ka izay no tena mampiakatra ny vidin'ny simenitra. Tapitra homalainkoa anefa izany ka ireo ambina simenitra lafo sisa no tavela ary any amin'ny 10 ny volana novambra indray vao mety hisy entana tonga raha ny vanazavana. Début janvier 35 000 ariary vidin'ny ciment. Dia zao misy na eno misy toerana mamarotra hatramin'ny 50 000 ariary. Misy manao 50 000, misy manao 45, misy manao 42 fa le tsy nafantatra zay le tsy fisian'ny ciment dia nanaraotra le mpamerika le ambadibadika reny tonga dia naka be da be ny stockeny fa misy 2 semaines nanao stockage le mpamerika dia zay vao fantatra hoe misy pénurie ciment kaiky. Fa akoatran'izay le matériaux rehetrarehetra misy fa niakatra kely ihany, fer, matériaux rehetrarehetra niakatra daholo fa tsy ohatran'ny ciment le olona mampiasa raha tsisy ciment sarotra anazy hitazona le maçon sy ny tarina dia lasa miantona aloha le chantier dia anatin'ny 20 jours fiantonana chantier zany hijaly mihitsy le vahoaka madinika. Tsy ireo mpivarotra ihany fa misedra olana goavana noho ny tsy fisian'ny simenitra ihany koa ireo mivelona amin'ny asa fanamboarana trano. Lasa hijaly be tsisy mihitsy le raha zavatra ataobaka satria hijanona le asa tsisy ciment tsisy ke ciment le première démarrage ahitagna raha ciment ka tsisy ahoana le atao. Za zao boka ambany azy anontany dia tsisy aridy nakahito za tsisy koa eto dia ody za zao lasa hoe perte be tegna satria lasa milefa le patron iasanao lasa makatra be le vidiny lasa mijanona asa jiaby. Ankoatr'izay dia anisan'ireo mizaka ny voka-dratsy sy ateraka izay tsy fisiana sy fiakarana ny vidin'ny simenitra izay ihany koa ireo mpivarotra sy mpanamboatra parpaing izay akora be mpampiasa indrindra amin'ny fananganana trano any an-toerana. Zay tamin'ilay taloha mandafo eo amina 6 000 ny farany lafo eo amin'ny 5 000 hatramin'ny 6 000 franc. Dia izy amizay mampakatra eo amina hoe 7 500 olo fa menimena lafo le ciment lafo le parpainareo tsy parpainay lafo le ciment ka ohatrany mamoaka le ciment le mpividy ve lasa mirekily izy mijanona izy aloha mijanona fa mbola ambiny ciment misy volany ohatran'ny sambo avy dia misy ny ciment nefa ven'le sambo ohatra mbola tsy naoveny le sambo avy kezika izy zao le olo mijanona le olo miasa asany hoe tavela amizay koa le asa fa tsisy olo mivanga raha zay le izy. Tsy ny simenitra ihany fa saika efa miakabidy avokoa amin'izao ireo kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana trano sy fototra-afitrasa eto Madagasikara. Aiza ny fandraisana andraikitra ny ministera sy ny fitonam-panjakana. Fa misy fahasimbana ary manary ny fantsona iray lehibe mitahiry ny rano mamokatra ny herinaratra ao andekaleka amin'izao fotoana izao. Isaraka izany ny fanamboarana izany amin'ny farany herinandro avy izao ka ho tapaka avokoa ny herinaratra atao anatin'ny tambajotra iraisana Antananarivo amin'ny fotoana io raha ny fampitambavao avy amin'ny tompona andraikitra ny Jirama. Tsy vao izao fa saika tatoato dia nisesisesy tokoa ny fatapahan-jiro manerana Antananarivo ary saika tsy fahatombanana amin'ireo tompam-pamokatra herinaratra foana no alaolana avy amin'ny Jirama. Ankilana nefa dia mikaikaika ny mpanjifa amin'ny vidin-jiro tsy maintsy aloha isaky ny faravolana satria amin'ny vidiny dia mitangana tokoa. Lafa mavao afatanteraka kosa indray notontosaina androany ny fiaonam-be faharoa nataon'ny olafitry ny psikologa niompana tanteraka tamin'ny resaka fitaizanany zaza ity fiaonam-be ity onjalalaina ranavimanana tahiriny aina. Ny fitaizana sy ny fikolokoloana tsara ny zaza dia mbola kely izy no mamaritra ny toetrandratray. Rehefa tsara taizana zaza iray dia ho azo antoka ny ahatongavan'ny olombanina ka hitondra zavatra tsara ho an'ny firenena rehefa lehibe izy. Mila tohanina sy arovana ny zaza fa indrindra ireo izay manana fahasembanana sy marefa. Ny fanilikiliana azy ireny dia mety hiteraka takaitra eo aminy na ara-batana io na ihany koa ara-tsaina. Andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no manao izay isitrahany ankijonjony ary ilaina ny fandraisana tanana manokana ireo zaza manana olana. Tamin'ity taona ity izay dia niezaka napita hoe momba ny zaza satria manan-danja lehibe ho anay ny zaza ahafahany hoe iny zaza iny raha tsara karakara izy dia lasa olom-banona afaka hitondra zavatra ho an'ny firenena. Izay mahatonga hoe niraisinay tamin'ity taona ity ny resaka momba ny zaza. Niresahanay ato izany dia mampafantatra ny ray aman-dreny hoe ohatry ny ahoana ny fitaizana zaza mba hahatonga hoe zaza vana izy fa tsy feno tahotra na hoe lasa tsy mahatoky tena na mahatsara hoe tsy ilainy. Ny faharoa miezaka izay manome
fitaovana ny ray aman-dreny izay manana zaza manana fahasembanana na zaza manana olana ny ampianarana fa tsy voatery fahasembanana ohatra dia ahafahandrareo manana fitaovana zany anampiany le zanany mba tsy hanelikily anazy. Zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'le hoe fanampiana ny ankizy ho tafiditra ao anatin'ny fianarana daholo. Manaraka izany kosa dia nanasa ny mpiantsehatra rehetra momba ny fiarovana ny zaza. Ao zany ny éducateur spécialisé, ao ny assistants sociaux izay miantsehatra koa eny amin'ny toerana be dia be ohatra hoe fikambanana, toerana famonjena zaza na ny resaka toerana fitaizana zaza rehetrarehetra iny zany dia manome fitaovana izay ahafahandrareo manatsaratsara kokoa ny fandraisana tanana izay ahafahana ataonry zareo. Ny singanay ny ankizy manana ny autisme io zany hoe inona ny afaka ataony ray aman-dreny na ny mpanabe azy hanampiana anazy. Mila fanohanana na ara-pitaovana na ara-moraly fa indrindra ara-kevitra ihany koa ireo ray aman-dreny manana zanaka sembana sy ireo zaza tsy mitovy fomba fiaina amin'ny ankizy rehetra mba tsy hotsapan'izy ireo ny vesatra eo amin'ny fitaizana azy ireny. Vavao ny baolina kitra indray dia nivoaka androany ny anaran'ireo mpilalao 13 mirahalahy andrafitra ny baren'ny Madagasikara amin'ny lalao fifantsanana iakarana amin'ny fiadina ny Amboara Iratany eo amin'ny taranja baolina kitra onja lalaina rana vimanana tahiriniana atrany. Nivoaka androany ny anaran'ireo mpilalao 13 mirahalahy andrafitra bare amin'ny lalao amin'ny andro 5 sy 9 amin'ny fifantsanana iakarana amin'ny fiadina ny Amboara Iratany eo amin'ny mpiandry tsatokazo ny antanany Melvin Adrien, Mathias Randriamamy ary Yannick Pandor. Fa ankoatra azy telo lahy dia anisan'ny voanjo koa Injiva Rakotoary Malala, Voavy Paulin, Jérémy Morel, Koloiny Arazafindranaivo, Ryan Ravelson, Arnaud Randriamanantena, Ibrahim Amada, Marco Lemarche, Pascal Razakanindrainy na Bapasy, Loïc Lapoussin, Hakim Abdallah, Lalaina Manampisoa, Fabrice Rakotondrabe, Romain Metanir, Herbastien, Mam Gervais, Fabien Boyer, Gladison Charles, Solonantenana Jules, Nomena Andriatina ary Randriatsiferana tokony antenaina. Nisy ny vanavaozana nateo amin'ny lafiny teknika, nateo amin'ny mpilalao hoy ny mpanazatra Eric Rabesandratana ary ny ampiakarana an'ilay tany bareny tena tanjona fa tsy ireo lalao roa ireo ihany. Nisy ny fiantsona mpilalao vaovao efatra andrafitra ny ekipa ahitana ny Solonantenana Jules, Koloina Razafindranaivo, Nomena Andriatina ary Yannick Pandor izay mpiandry tsatokazo. Natao izao fanovana izao mba hitondrana arivo vaovao amin'ny ekipa fa indrindra ahafahana manatsara hatrany ny vokatra azo. Des choix sur des joueurs, on essaie d'amener un petit peu de sang neuf. Il y a des joueurs qui ont donné satisfaction par rapport au match qu'on a pu jouer la dernière fois et d'autres qu'on essaie de découvrir à chaque fois au sein d'un groupe qui est très très sain. Et d'ailleurs je suis très content du comportement des joueurs et de leur mentalité. Donc on essaye d'intégrer au fur et à mesure, on ne peut pas faire de gros changements parce que ça peut déséquilibrer toute l'organisation, mais voilà, on est obligé de découvrir aussi de nouveaux talents, de voir un petit peu ce que ça peut. Fananazava ny antony mbola niantsony any Hakim Abdallah ihany koa ny tena ny androany manoloana ny fanenkianana nataon'ny mpakafy baolina kitra malagasy mahakasika ity mpilalao ity. Tsara hoy izy ny vokatra azony Hakim Abdallah any amin'ny kluba ilalaovany ary mpilalao tena mbola ilain'ny bare izy amin'izao fotoana izao. Alors d'abord Hakim Abdallah fait partie d'un collectif, donc moi j'ai absolument rien contre Hakim Abdallah. À partir du moment où il est performant dans son club, et c'est le cas à l'heure actuelle, c'est un élément qui peut nous apporter énormément au sein de la sélection. Il a besoin d'intégrer un petit peu ce qu'on veut qu'il fasse pour l'équipe. On va encore parler avec lui pour que ce soit un petit peu plus clair au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attaquant qui s'est démarqué plus qu'un autre pour l'instant. On a été content de la prestation de Fabrice la dernière fois, mais voilà, Hakim fait partie du groupe et a toute notre confiance par rapport à ça. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse performer en sélection. Amin'ny 12 novembre amin'ny roa any toerana fa amin'ny efatrora kosa eto Madagasikara no atao any amin'ny stade de l'amitié générale any Mathieu Kérékou ny lalao ifandonan'ny Bénin sy ny Bare ary ny 14 novembre amin'ny efatrora kosa ny lalao ianao Tanzanie sy Bare etsy Mamasina hiezaka ny hitondra fandresena moa ny ekipa pirenena mandritra ireo lalao roa ireo.
Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mafampana ny toetra ara-politika ao Brezila amin'izao fotoana izao. Nomporifondra olona ao anatin'ny voameram-panao fanadihadiana tany an-toerana matsy fa ny filoha breziliana no isan'ny tompon'antoka voalohany tamin'ny fahafatesana marobe tany Brezila nandritra ireny valan'aretina Covid-19 tany Brezila ireny. Njavandre Mahefa sy Mathieu Prince. Fito amin'ireo olona 12 nitarika ny asam-boameram-panao fanadihadiana momba ny Covid-19 tao Brezila no resy lahatra ny talata hariva teo fa ny filoha breziliana Jair Bolsonaro no anisan'ny tompon'antoka voalohany tamin'ny fahafatesan'ireo olona marobe noho ny valan'aretina Covid-19 tao Brezila. Namoaka ny tatitra momba ny fanadihadiana nataony nandritra ny enim-bolana mantsy ireo olona ao anatin'ny voameram-panao fanadihadiana ny talata lasa teo. Ka voalaza tamin'izany ny tokony hampangana ny filoha breziliana ho nanao eloka be vava misa sivy. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fandraisan'ny governemanta fepetra entitra manoloana ny fiparitahan'ny valan'aretina tany an-toerana. Ny fitavozavozan'ny fitondrana breziliana ny amin'ny tokony hanafaran'ny vaksiny saingy zavatra hafa no namaika azy. Ny tsy fampian'ny oksizena sy ny fanaovan'ny fanjakana ankilabao ny ady amin'ny Covid-19 tany an-toerana. Akoatra izay, tompona andraikitra ambony misa 770 atao Brezila ihany koa no hampangain'ireo olona ho niraitsy-kombakomba tamin'ity filoha breziliana ity. Ka anisan'izany ireo minisitra ao anatin'ny governemanta, minisitra maromaro teo aloha fa ihany koa ireo zanaky ny filoha breziliana misa 3 izay samy olom-boafidy sy mitana andraikitra ambony ao Brezila avokoa. Amin'izao fotoana izao moa dia nofoanan'ireo mpiandraikitra ny tambazotra serasera rehetra ny kontin'ity filoha breziliana ity ary tsy afaka maneho hevitra sy mandefa horonan-tsary ao anaty internet intsony ny tenany. Noho ny famafazany lainga sy vavodiso no voalaza fa antony izany. Andrasany rehetra moa ny fanapa-kevitra ny fitsarana breziliana mikasika ity tatitra nataony olona tao Brezila ity. Raha izay ny tany Brezila dia tsy mitsahatra ny mitady vahaolana iadiana amin'ny valan'aretina Covid-19 kosa ny ao Etazonia amin'izao fotoana izao. Nisy indray araka izany ny paikady vaovao nentin'ireo manam-pahaizana sy tompon'andraikitra samihafa ho aminy izany. Njavandre Mahefa sy Mathieu Prince Adrany. Tombanana ho 20 tapitrisa ny ankizany Etazonia ho vita vaksiny amin'ny ady amin'ny Covid-19. Nankatoavy ny manam-pahaizana sy ny tompon'andraikitra samihafa ao an-toerana mantsy ny fampiasana ny vaksiny no volavolain'ny Pfizer miaraka amin'ny BioNTech ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 12 taona ahafahana miaro azy ireo manoloana ny firongatra ny aretina sy ny fiparitahana izany. Sakeva ny verina an-dakilasy avokoa mantsy ny ankamaroan'ny mpianatra tao aorian'ny fikatonana noho ny krizy ara-pahasalamana tamin'ny taom-pianarana farany teo. Raha ny fanazavana trany dia efa afaka manatanteraka ny vaksiny ireo ankizy ireo amin'ny herinandro avy izao. Araka ny tatitra moa dia mihoatra ny iray faingo 7 tapitrisa ny trangana Covid-19 amin'ireo ankizy 5 hatramin'ny 12 taona ao Etazonia nandritra izay nisiany valan'aretina izay. Anjatony ireo fanamony ainy ary mihoatra ny 20 ireo mola manaraka fitsaboana raha ny tatitra trany. Hiditra tanteraka atao anatin'ny vaovaon'ny politika isika manomboka eto. Tontolo sandroany ny fiaonan'ny antoko tim na ny antoko tiky Madagasikara ao amin'ny fokontany akady fotsy boriboritany fahatelo. Tonga antarika izany moa ny solombavambahoaka feno raha lambomanana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ary avy hatrany ny fanadihadiana mikasika izay. Eo amin'ny sary sy rindra tsara ny toky Ramarola. Vonona ny atrika ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny antoko tim ao amin'ny fokontany akady fotsy taorian'ny fiaonamben'ny mpikambana androany. Hitantaratra tamin'ny fifanankarozan-kevitra nataon'ny solombavambahoaka feno raha lambomanana niaraka tamin'ireo mpikatroka anatin'ny antokony fahavononana raha ny fanazavana. Hita tokoa ny tahitan'ny mpikambana fa tena vonona hiatrika an'izany ary hita ny vahoaka ny mponina fa tena te handeha any amin'izany hoe maika amin'izany hoe atongavana any amin'izay aérodynamisation izay. Raha fijeriko ny etaetan'ireto vokireto efa tsindrindoana fifidiana raha mifazako azy eo koa ny te aheno izy ny raha-pirenena satria hitanao efa mafy loatra amin'ny anjady amin'ilay vahoaka, mafy ny fiainana ary maro ny tena vahoaka sahirana. Ary te antany izy, mila vaovao izy, mila resahana izy hoe inona ny tena misy dia mifanakalo hevitra ary miezaka koa manazava azy hoe tena inona ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay ny tena antony dinidiniky fanaovana eto. Ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tim moa dia olo ny asa ka atomboka eninivo ny fokontany mihitsy ny fidinana ifotony.
nisafidy mihitsy hoe aleo aloha ny ety amin'ny fokotany satria izay masolo mavambahoaka aleo aloha ny ety amin'ny vonivon'ny fokotany ny fampiresahana dia avy eo indray mifahita eo no hita eo indray ny toy ny manaraka fa raha nisafidy aleo aloha ny fokotany satria izay Antananarivo moa ny eny anivon'ny fokotany fa tsy oatra mitovy amin'ny any amin'ny district hafa satria ny ety aminay zao ety amin'ny Tana 3 eo amin'ny 4.3 fokotany eo dia mbola maromaro ezaka mila atao. Raha araka ny fantatra dia isy ny fianamben'ny Antokotim ao amin'ny boribory-tany fahatelo ny 20 Novambra ho avy izao izay ambom-piona ny mpikatroka anatin'ny fokotany 4.3 ao anatin'ity boribory-tany ity. Famitoy mandritra ny 12 andro indray ny fepetra tsy afahana mivezivezy amin'ny alina ao amin'ny commune na Alasora. Nahitambokany matsy ny fampiarana izany fepetra izany hoy ny bentanana ao amin'ity commune ity. Raha namafy kosa ny solombavam-bahoaka Jerry Andriambolaina fa hitatra amin'ireo commune hafa ny fampiarana izany fepetra izany. Germain Menjanary sy André Rakoty Malala. Tambazotra mpivarotra rongony miisa 5 no tratra teny amin'ny faritra Alasora iny. Nandritra ny fampiarana ny fepetra ho fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana tao amin'ity commune ity. Efa nifarana ny 12 andro izay nanatanterana ny fepetra ho tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina sy ny fanidiana ireo toeram-pilanonana eny an-toerana manomboka amin'ny sivora alina. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ity commune ity ny tsy fanananasa ireo tanora ka mampirona azy ireo hitoroka zava-mahadomelona. Dingana lehibe no vita tamin'ny fampiarana io fepetra io ho iatrano ny fanazavana ary no mafisiny fa mbola mitohy ny fepetra mandritra ny 12 andro manaraka. Ary ireo olona izay mifamezivezy atao anatin'ny commune Alasora dia tsy maintsy mitondra ny karamanga io zany dia alaina eny amin'ny fokotany ahafantarana hoe mponina Alasora ianao tsy maintsy mitondra ihany koa karapanondro mazava ho azy amin'ny andro alina ary ny fifanampiana sy ny fifanomezantana ny mpitandro ny filaminana sy ny andro masom-pokon'olona amin'ny alina zany izay no votoantony atao hoe didim-pitondrana izay navoaka ny chef district na Varadrano mahakasika ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eto amin'ny commune Alasora. Tao anatin'izay 12 andro zay betsaka ireo atao hoe mpangalatra izay tratra betsaka ihany koa tao anatin'izay ireo olona tambazotra izay mivarotra sy mifoka zava-mahadomelona tambazotra tena ngeza rava ny mpitandro ny filaminana na ny police nationale na ny teo anivon'ny gendarmerie nationale samy nahatratra daholo izy ireo ary isorana eto ihany koa ny fitsarana fa dia tsy namototra andreo mpanao ratsy ireo fa dia mitoboka any amponja moa zany izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. Eto dia manararoatra miteny amintsika rehetra fa mitohy ny fampiarana izany didim-pitondrana izany ary mihembotra amin'ny 10 alina ny fidiny ny bara sy ny karaoke ary ny discothèque. Tsy hijanona eo amin'ny commune Alasora intsony ny fampiarana io fepetra io hoy kosa ny solombavam-bahoaka. Efa isy ny fampidinena eo amin'ny samy tompon'andraikitra ao anatin'ny district amin'ny fampiarana izany. Tena mitaraina daholo raha tsy teny fotsiny Sabotsy Lamena Nosy Avaratra Kadikely iny amin'ny faritra Ambomanga Rova sitratra commune 12 eto amin'ny district na Varadrano zany nahitana an'izay fa atao fitaraina an'izay daholo dia zay nahatonga anay hoe aleo anapa-kevitra mihitsy zany ho ampiarina eraky ny Avaradrano le izy. Ny Alasora manokana moa zany dia mbola nampitomboana 12 andro le etsika zany dia hita eo indray moa zany ny fivoarana na mbola ho ampiana foana satria ny olona zany amin'izao fotoana dia tena hoe miaina ao anatin'izay atao hoe tahotra zay amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany. Tsara moa ny manamarika fa commune miisa 12 no mandrafitra ny district n'Antananarivo Varadrano samy andrenesana fitarainana amin'ny tsy fandriam-pahalemana avokoa ary matetika no andrenesana sy ainona fitarainana momba ny fanafiana amin'ny tampiadina. Ankoatr'izay dia miantso ny vahoaka ao amin'ity district ity ihany koa ny solombavam-bahoaka Jerry Andriambolaina sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Alasora mba samy hanaja ny fepetra izay apetraka mba hiadivana amin'ireo mpanao ratsy.
fahita kehitriny fa efa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sady ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary efa hita fa miomana sady ihany koa amin'ny fanomanana ny fifidianana manaraka. Mpanao politika iray raka izany no nitondra ny heviny tamin'ity androany ity. Fanazavana eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarola. Raha ny fihetsiky ny filoha Rajoelina tato ato no jerena dia midika tsy fatokisa tena intsony. Mitety faritra, mampana tena makety, mamory vahoaka, mamorona olana dia avy eo mody mamaolana mba ampisehoana fa miasa ny mpitondra fanjakana. Izay le fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny izay heveriny maro fa efa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sahady. Raha nanao ny tsara sy nanao ny asany araka ny tokony ho izy sy nahintantana nefa i Andry Rajoelina dia tsy nilainy akory ny nanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana toy izao. Nefa raha ny marina raha ny fitondrana amin'izao dia tsy mila manao programa raha navita antsakany sy andavany ny fampanantenana nataony tamin'ny 2018 mandritry ny 5 taona hitondrany. Tsy mila manao propaganda intsony izy ary mety hoe tsy mila manao fampahafantarana mombamomba azy intsony fa tonga dia lany tsisy mpifidy ary izy raha ohatra ka ny tena izy fa ny olana dia izao ilay fampanantenana tsy vita ilay programa tsara dia eo zany eo anelanelany eo zany no manahirana azy. Ny antony tsy mahatanteraka n'ilay programa dia satria sady tsy ampy fomanana ny tsy ampy olona miara-miasa amin'ny ilay filoham-pirenena ankehitriny satria azadiny fa politika no tantaniny eto fa tsy gestion. Tsy gestion na crise, tsy gestion na société, tsy gestion jirama, tsy gestion fanalamanga, tsy gestion kroma. Tsy izany akory no ilaina fa ny politika mampifandanja ny fiarahamonina rehetrarehetra amin'ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tokony ho vitaina eto amin'ny firenena ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka sy ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka izay vao afaka tanterahana. Ka noho ny tsy fahaizana mandrindra n'izay zavatra izay no mampikorotana ny firenena ankehitriny dia izao iarahantsika mahita izao. Tao anatin'ny 3 taona latsaka izay tsy mety afaka ambavan'ny Andry Rajoelina mihitsy mandrakitiny androany ny fampanantenana isak'izay miteny ny eo tsy vita ny eo misesika ihany. Ny mahamaika azy aloha dia ny fifikirana amin'ny sezany any ka dino tanteraka ny sosialim-bahoaka. Malona ny fampiten'ireo orinasa-mpanjakana sy ny toe-karena eto Madagasikara dia nitondra ny heviny ihany koa androany ny toe-karena Serge Razafimahova nambarana nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety fa i Andry Rajoelina mihitsy no tsy mahafantatra ny fiainan'ny malagasy no sady tsy mahay mitondra firenena. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala hatrany. Raha mbola fanafarana entana sy ny fanaovana fototra-fitrasa tsy mifototra amin'ny tena famokarana io no ataon'ny fanjakana dia sarotra ny fanarenana ara-toe-karena ny firenena ho ny mpahay toe-karena Serge Razafimahova. Tetikady napetraky ny firenena Europeana ho an'ny fanarenana ara-toe-karena tokoa ho ity mpahay toe-karena ity. Ny fanamboarana fototra-fitrasa taorian'ny ady lehibe faharoa. Saingy fototra-fitrasa tena nifototra tamin'ny famokarana anatiny. Tsy izany anefa no tazana tao anatiny ilay plan Marshall izay nilokalokan'ny fanjakana ka mahatonga io paikady io manjavona tanteraka ankehitriny. Ny fambolena sy ny fiompiana no tena fototra ivelomany ankamaroan'ny vahoaka malagasy saingy tsy laharam-pahamehan'ny fanjakana ny anao fototra-fitrasa mifanaraka amin'izany ho iatrany ny nambarany. Ny resaka relance économique eny iveriko fa hoe tsika aloha zany a hoe voafehintsika tsara zany hoe ahoana ve ny priorité le relance économique. Rehefa manontany resaka relance eny tsika hoe misy manko zany milaza hoe ny infrastructure ozy a no nampandroso ny tany européenne taorina ny ady faharoa fa ny infrastructure natao tamin'izay fotoana zay ny infrastructure lazaina hoe structurante ohatra hoe lala machine autoroute ohatran'izay zany resaka port aéroport fa tsy hoe toerana fanaovana baolina. Raha nanantsika ny anaovana an'le téléphérique zao eo amin'ny 2.50 tapitrisa dolara ao anatin'io ny 400 tapitrisa dolara trosa amin'ny fanjakana frantsay. Tsy logika ane zany 116 millions d'euros azafady euro fa tsy dolara akory ny euro manko matanjaka kokoa noho ny dolara. 116 millions d'euros ny vola trosa ivelany
dia misy le atsoina hoe RPI na hoe ressource propre interne, dia misy ny atao hoe don namen'ny frantsay zany, zay mahatonga le eo sasaka ny 2 millions de dollars ny total be-any. Zay ve ny priorité ny dikan'izay zany hoe mandeha mijambany any zany le politika eto atoerana. Ireo fototra tena ifahara ny ara-toekarena eto amintsika no tena sy mba sipotika amin'izao fotoana izao ho iatrany ity pahi-toekarena ity. Ny jirama izay fototra ifahara ny famokarana ara-indostria izay tokony isarika ny mpamatsy vola eto amintsika. Eo ihany koa ny fizahan-tany sy ny sidina ataon'ny kompania Air Madagascar. Jerefy tsara zao Air Mauritius namidiny zareo ny roplaniny tao anatin'ny crise, fa zao zao Air Mauritius iny zao fa nanova flotte nanao location roplanina maromaro izy zay le stratégie, zay le fahaizana mieritreritra hoe tokony mijery stratégie tsika hoe tsika re tsy maintsy hanofa aloha fa tsika tsy hanambola tonga dia hividy, dia tokony mijery zany tsika hoe aizy tsika ny afaka manofa. Ary le manofa koa ne io tsy hanatrehan'izany tsy hoe ohatrany taxi brosy hoe misy faorina ohatrany na misy mariage ohatrano dia hoe andana aloha zala makary amin'ny taxi brosy ary dia mangala taxi brosy ray ohatety atrano dia lasy tsika rehefa aveo makary amin'ny mariage na mandeha manao adidy. Tsy ohatran'izay ny roplaniny, ny roplaniny mila fotoana na ny atao location ary tao anatin'le fotoana le covid zany tsika afaka nanao négociation tsara zay tamin'izay fotoana zay feny roplanina teo tsy hita zay nanaovana azy. Nanamafy moa isery zazafy mahova nandritra ity fotoana ity fa ilaina ny fanovana paikady mba anarenana ny ara-toekarena mba ho fanavotana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Ny hita nefa dia ilay paikady sy ny fahaizana amin'izany mihitsy no tsy misy amin'izao fitondrana izao sy ny ekipany, fa fanarenana ara-toekarena oeraoera no mahamaika ny Andry Rajoelina. Vavao avy any Ambatondrazaka indray dia mpanao politika iray avy any an-toerana androany no nitondra ny heviny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena fa indrindra ny mahakasika ilay tolo-dalàna momba ny fanalan-jaza eto Madagasikara. Nambarany fa tsy azo ekena velively izany ary ny fialan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny irery any no ahafana mivoaka ao anatin'izao fantrana lalina misy eto Madagasikara izao. Niry Andrenarivony MPS Ambatondrazaka. Nahitsy ny teny nataon'ny mpanao politika iray ety Ambatondrazaka raha nilaza ny heviny mahakasika ilay volavolan-dalàna momba ny fanalan-jaza no mariny fa ny fitondram-panjakana mihitsy no efa manao kitoto zary tsy tia lala intsony zay zava-manjony vahoaka tokony hiala hoy ity mpanao politika ity rehefa tsy avita ikarakara sy anasony vahoaka ny mpitondra. Manoloana ny zava-misy ataon'ny fanjakana ankehitriny efa zay efa tsy mahombo mihitsy angamba zay ny azo lazaina an'lizy dia ny famonon'olona mihitsy zay angamba ny azo tondrana an'lizy zaza efa mitsaika any amboaka ho vonona ka manoloana an'izay zavatra misy ataon'ny fitondrana zay dia zay ty amin'ny fanoherana tsy anaiky rovinany zany ray zay ny faharoany sady hoararotina efa sy sapaton'ny corona ny vahoaka malagasy ny tsy fitandreman'ny fitondrana zay le tsy fitandremana zay no tiana horesana eto dia ny tsy firarahina ny resaka fanakatomana ny frontière. Ny fahatelo ny karaha ohatra ekena ny famonoana zaza eto amin'ny firenena dia zao maninona raha ohatra ka efa nindronantsy eto mihitsy ve zany ny vahoaka malagasy. Izay zany ny zavatra tiana resana eto koa izay zany dia manao ansoavy mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy efa tsy mety tsony fitondran'ny Andry Rajoelina sy ny firongony ka aminay io zany tokony efa hiala eo zay ngamba ny azo lazaina. Amaranantsika tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao dia ndeha ho fitinina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity andro an'ity andro miaratiana Mathieu Prince. Latsaka ankaterena tanteraka ny firenena ankehitriny manoloana ny gaboraraka sy ny tsy fahaiza mitantana mizaka ny tseran'ny ainy vahoaka malagasy misavovona ny olana tsy lazaintsony ireo loza mitatao eto amin'ny firenena ankehitriny. Tompona andraikitra voalohany fitondram-panjakana manoloanjany ho ny profesora Ry Amsaratsimo. Tsy misy ny fandraisandraikitra mitondra fa totombotsoany manokana sy izay mampety azy hitazomana ny fahefana no ataony sy matomatesany. Fa ny malagasy tsoanao dia ianao manao no zay tianao rehetrarehetra atao ao amin'ny teanao ny firenena androbanao any firenena mieritreritra ny haritra firitaona eo araka ny teninao efa manomana ny 2023 eo. Tena sahako milaza aminao fa raha zao fitondrana zao ny fandehany
ny olona ngefa leon'ireo tena tsy miteny fotsiny ny olona fa miandry occasion kely fotsiny hidina ny an-dalambe tsy izay nefa ny tedavitsika fa ny elan'ireo ny anondronany an'io senia sy ny ACC io nefa hijanonana eo e ny tena ataony io aneo hoe 2023 io e ny zavatra ataony mandefa olona ny teneninao teo hoe manao intimidation eny amin'ny trano filora valimanana savainy eny an-dalana atao daholo zao intimidation dia alefa daholo zao arme de guerre rehetrarehetra zao reny efa fanomanana coup d'état dans l'état ny ahiko amin'io dia anao coup d'état ohatrany fanaony any izy fa mity izy tsy afaka manampy azy tsony Sarkozy fa hafa indray ny manampy azy zareo mafiasa amizy ihany fa anomana izy coup d'état iverenany eo. Ankoatra ny tsy fisiany paiky ady mahomby amin'ny famahana ny olana mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny tsy lazainy intsony efa nitsaka tsy an-dalàna ny raha matahotra ataony mpitondra fanjakana tsy azo leferina ary tsy azo ekeny intsony zany hoy ny profesora James Saratsima. Mila mibaboka sy mifona amin'ny vahoaka malagasy izy ireo manoloana izao toe-java misy eto amin'ny firenena izao. Raha mbola tsy tara loatra Andriamatoa filoha teneniko hoe filoha ianao androany iana ny tena an'izay aza mikonikonina zavatra tsy tsony be ny ratsy efa vitanao ny elahy eo amin'ny fitondrana tsaratsara no mibebaka amin'Andriamanitra tsaratsara ny fona amin'ny vahoaka malagasy amin'ny lozana teraka ao eto amin'ny firenena fa tsy andeha mamono hafa isaky ny toerana kely rehetrarehetra zao efa fantatra nge ny zavatra ho ataonao e tsisy amidinao amin'izany tsony eto ajanony fa potika amin'ny firenena raha mbola misy fo kely mitepo ao anatinareo an'ity tanindrazana ity aza atao ohatran'ny Madagasikara. Fankoatra io entitra ny solombavam-bahoaka fitrara lambozafimbololona raha nilaza fa barana an-tanteraka ny sehatry ny fifamoivozana sy ny fitaterana eto amintsika manoloana ny trangana loza mpifamoivozana amin'ny Seolandy ka amoizana ain'olona indrindra eny amin'ny lalam-pirenena mitaky fandraisana ndraikitra entitra sy faran'izay engy anjandry raha ny fanazavana. Asa misy antony maro tsy sanatria manilika rerany amin'ny tandro filaminana fantatra ny tsy fahampiana mety fantatra ny tsy fisy tsy fahampiana tetibola fa ny zavatra hita mantsy dia ialana tsiny aminareo manao police de la route fa ohatry ny sanatria voalohany indrindra ny zavatra hita dia atao angalana régime kely sanatria angalana vola fa tsy mijery an'izany manao ahoana ny resaka fahasolan'ny pneu manao ahoana misy essuie-glace mandeha ve zany fiara zany mirehitra daholo ve ny resaka feu de stop mandeha ve ny clignotant mandeha ve ny code sy ny fara manao ahoana ny resaka madindika zay taza maso toy ny ataony ny any amin'ny firenena efa mandroso ialana tsiny aminareo mpitandro filaminana fa zay ny zavatra hita eny amin'ireny lalam-pirenena ireny tena hoe baranahany tanteraka ary ny tena lozany eo ny baranahany ataonareo fa ny ain'olona lalaovinareo anatin' zany ny olona mamoy havana mamoy zanaka mamoy raitapo mamoy fianakaviana mamoy namana noho ny adalana mpitondra noho ny adalana izay tokony hoentitra indrindra mihitsy ny zavatra toy ireny tokony tonga de fisitomana permis ary tokony tonga de famonon'olona no andraisana azy. Dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny famparahalamba-bao tamin'ity androan'ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona tahaka ny mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao famparahalamba-bao izao aorin'izay kosa ny fandarana sailasa zao ary ny oronan-tsary indray amin'izao atotry ny MPS anao kosa amin'ity alina ity dia tondra ny lohateny hoe drive ny sampana famparahalamba-bao ny MPS kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.